betsaka ny vokatr'izany fidiran'ny kazana manjary tsy tseotsy ny alliance eo mapartenariat sisy nefa naizany azy raha tsy dia maro loatra fa manjary hitatsika ankehitriny zany raha mbola anjakany mota ny olona dia manjary azo konty raha manjary misy fanajana intseo eo amin'ny fanambadiana ny voalohany amin'ireny tsy maintsy horesantsika ampamantorana kanefa koa mitahotra n'Andriamanitra dia hoe isan'ny tsy fanajana ny fanambadiana miseho zany vokatra le ota tany vokatra tekiko dia ilay olona mioapefy fatorana dikany mioapefy mazava hoe dikany mioapefy tsy mazava ao zany hoe tranakosany afo isary tranakosany afo dia raha mandrangavy ato mandingana le fefy makain'rahatao avy ato directeur rehefa zany teny zany zay le tsy fanajana fanambadiana zay ary matahotra ihany rehefa meno radio fa lay intimité misy tamin'ny amiladamosera talohan'ny tamin'ny faharena manjary simba dia amin'izao fotoana zao mijery internet mienitra radio mijery télévision ao le zavatra intime tsisy tsony dia tonga amin'ilay fiteny frantsay c'est la banalisation de l'intime vokatra le ota inona natao intime natao intime dia zavatra ataoko amin'ny vadiko rehetra zavatra resako amin'ny vadiko rehetra fietsy ataoko amin'ny vadiko rehetra zay sy pasteur io va tena fanakaiky mihitsy fa io zavatra tsy oladraiky aminy mihitsy dia intime fa amin'ny vadiko ihany resako azy anaty za zany ny teny atao anaty zany ny fietsy ataoko zay zavatra rehetra dia tonga amin'le banalisation zao tsika dia rehefa misy endreny sakamaloto reny dia mitsikitsiky fotsiny matahotra n'le volantsika eto mijery ny afina nytone rehefa tonga amin'ny fanambadiana tsisy intimité so efa fantatra ny elo daholo azonareo dikan'izy zay le fidiran'io zay dia ray zany zay raha tsy fanajana ntsony ny asan'ny fanambadiana dia manjary zay fiona fa fiona manaraka koa dia ny concubinage moa zany no resaka an'izany fa tena tokoesana le polygamie tena hoe vokatry mita mihitsy eny io raha jerentsika ny testament taloha reo nanao olo polygamie io na tafaisana zao Abraham tafaisana nefa izy nray filo ozy raha matovavy za fa sy teragany fa mandalina miaraka amin'ny fiasatsika zay lasy miaragany dia David moa dia fantatsika nazo zay tamin'atsy i Solomon fantatsika zay le polygamie ty misy fampiomezana kely tiako takarenanao hitako tamin'ny boky ifampotona anazy dia hoe ataoko am'toe frantsay un homme qui se marie avec plusieurs femmes c'est quel genre de mariage? C'est la polygamie, d'accord. Et avec des femmes, c'est la bigamie, d'accord. Avec une seule femme, c'est la monotonie. Alors, début, c'est mieux. Nampina rehefa mantataka tamin'ny pasteur io hoe misy olona zay miaraka izy aloha ranakay olona kristiana ara-dalàna tsara mihitsy ary isan'ny ohatra narafitra ny fiainany faharodimano izy fa dia mahafinaritra miaraka izy norahalaro eo nresina ao ny ray kristiana dia mifanina fahafahavazoazy dia fatizay raha tsy masana afa-tsika nareo silamo ny kristiana les pasteurs et chrétiens, c'est mon équipe polygamie. C'est ma jambe ça, deux histoires, tout vient, non, n'a pas mis à fond. Yitan de l'Osrama, la traduction, vous cachez de dos, j'ai un petit peu ça. Et alors, j'ai un petit peu la mafia, zay vokatry ny ota hoe le safikira
simba mihitsy ny fiainan'ny olona dia tonga reo moa zao ny hoe fanambadiany samy lehilahy, fanambadiany samy vehivavy. Tena ilay fanambadiany tany farany mihitsy hoe kitikitihana amin'izy io. Raha ohatra aloha mbola mijanona mety aloha ilazana mbola manaja ny baikoly, vous êtes ultra conservateur. Tsy mivoatra nareo. Ka dia eky zany zavatra nefa ny fanohitra amin'ny fahariny zany, fanohitra amin'ny fahariny zany. Ny angamba no lazako farany dia ny toerana zay ohatrany manana toerana be loatra ny ara-mofo no fanambadiana zao. Alors, ton côté français, on met trop l'accent sur l'aspect biologique de la vie conjugale. Azonareo ty mbola zay. Le firaisanareo io fotsiny tena hoe lehibe eo. Le firaisanareo fotsiny tena ao anaty fanambadiana ary io voakitikitika simba fanambadiana fa tsy io ihany. Ka io no mahatonga ny sasany hoe tsy aroa dia mahatonga nyty resaka hoe filibana ity. Zany manao vazovazo hoe ty malagasy mantsy nakamaroa le mampiteny vahiny daholo. Dia malagasy madio ty. La langue malgache peut être pure, mais les mots sont d'origine étrangère. Kakabeny zareo fahatarana ilay avy amin'ny teny frantsay. Trakorina fiteny fa tsy hoe tara, tsy tara teny frantsay. Bedibe ny teny ohatran'izany, bedibe. Ny kamaroa ny tenytsika malagasy dia avy any ivelany daholo na avy amin'ny teny arabe, na avy amin'ny teny frantsay, na avy any amin'ny zisy namandrikina, na avy amin'ny teny jiosika. Dia zay mahatonga ny teny hoe angamba le filibana mahazony olona avy amin'ilay teny libido, tsy fantatra dia aleo zany raisika tsara eto hoe zava-doza zany ny fidiran'ny ota teo amin'ny fiainan-janak'olombelona. Ary mikendrena voalohany indrindra dia ny tokantrano. Ao zany mikendrena voalohany indrindra. Fa hitany toerakafa, ny risoriso, ny alatra, toeram-pahasalama fa ao zany. Ary io no asiany bevolo voalohany ny tokantrano. Dia mihitsy amin'ny fahatelo etsika zao. Sy fa misy ny fanavotana. Zany hoe tanao fahaliana tsara mandritra ny zavatra rehetra. Anana fahasamarana ny fanambadiana. Rangahy mandeha ny vady. Miditra mita. Nanjary zatra ny fahotana ny olona. Dia miteraka ny vokatra rehetra fa Andriamanitra dia fitiavana. Tonga ny fanavotana dia ao amin'ny fanambadiana no resantsika. Fanavotana hoe tsy inona fa ilay Jesosy Kristy ilay mahatonga ny azo fijaliana isolo tenantsika. Io tena raraky ny lalàna tena mazava tsara mihitsy. Izaho zao Solomon tsy manana zao tokony fahatanteraka mandrak'izay. Zao misy sotoerana araky ny lalàna zany. Sur le plan juridique, c'est tout à fait justifié. Il fallait satisfaire la justice de Dieu. Et le seul moyen de satisfaire la justice de Dieu, c'est la mort de son fils qui n'a pas péché une seule fois. Il a été le sacrifice, immolé sur l'arbre, pour que Solomon devienne quelqu'un d'autre, une nouvelle création. Nous tous ici présents. Le texte avait vite texte voalohany le romanatra voalohany teny fanadrio folo fa tsy maintsy filazantsara fa herin'Andriamanitra famonjena zay mino. Ny filazantsara zany no tsy resaka fivavahana, tsy resaka filozofia, tsy resaka teolojia, fa resaka hoe tena herin'Andriamanitra mahatonga antsika olona izay mizotra makany amin'ny fahaverezana mandrak'izay tonga olongonjena. Ka tonga ndreo ny tran'Andriamanitra miara amin'ny fanahin'Andriamanitra ary afapo Andriamanitra
tamin'ny sorana tamin'i Jesosy dia manjary nakadrimantsika raha mijery ny Korintiana voalohany toko fahatelo tsika dia ao zany raha izao soratra io mandiny voalohany hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo dia ao a milaza momba ny fanambadiana zany hoe tian'Andriamanitra vitana fanambadiana mindiny voalohany dia hoe ozy koa hoe tsara ny mpitova fa raha ohatra ka tokony ambady ianao dia aleonao manambady io ngamba no nahatonga ny katolika nokatenina izay miasa amin'Andriamanitra anatin'izany ny sœur et frère religieux anatin'izany ny prêtre anatin'izany ny évêque anatin'izany ny pape hoe le mariage c'est bien mais le célibat c'est encore meilleur parce que nous allons nous consacrer à Dieu entièrement fa po malazany ny texte hoe manambady daholo fotsanambady koa fa mety aminareo zany rehefa mandika mandiny fahasofatetsika dia hitatsika eo le alliance andraisantsika teo ny fahasofatelo le alliance hoe don de sang dia mandeha zany tantaran'olona tamiko le izy fa tsy niaino koa fa tena niteny tamiko nisy tambavolo zany ola tsy nakanitany ola misy zany nandeha kilometre fotsiny tsy tantamiko sady mandeha tambavolo io toavaizy izy dia ohatran'ny taraiky ngamba le taxidrosy le taraiky io zany fotsy hoe tara ka rehefa valetsina alohan'ny matina tanjomatina mahita ny rova dia mitajiry be lehibe tsy zay nareo zay mahatsy ka izy zany zay voana hitany ny vatanao zano maharandrao ataovy mba ty pijery zao jiry tsara tany izy zao tena reflexe mahafaly zany tena hoe don de soi io mahafaly dia mahafaly azy io vehivavy zay zany azy zay zany izy qu'est-ce que je peux faire pour le rendre heureux et son bonheur c'est mon bonheur zay le valaza amin'ny fahatelo eo fahadiro ilay a dia eo fanambadiana fahadiovan'ny fanambadiana eo aoka ny fandrina tsy molotoy tylazany hoe ny faisana ranofo ao anatin'ny fanambadiana ihany tsisy concession mihitsy io ataoko teo français la pratique de la sexualité se fait seulement et exclusivement dans le mariage. Fanaovan'Andriamanitra izy ampatsiovana ny tany fahariana fa indrindra koa ny tombotsoan'ilay mpivady ny tian'Andriamanitra ny fahalanjana io indiny fahafolo dia hoe tsy anatampilan'Andriamanitra ny fisarahana lasika isana rehefa avy eo asoiako am'izay momba fanavotanytsika sendrasoa tamin'ny fiainanao zany fisaraha zany ka manotra tianan'Andriamanitra Andriamanitra no manarina ny fiainanao manoto ahitanao fahasambarana indray amin'izany fanambadiana zany vo mandiny faharoapolo amin'ny tesifiandy zany aoka misampino ny mpivady raha zany hoe samy tia mitompo zany samy manana n'ilay vaovao fahasoavana amin'Andriamanitra ilay hoamarin'Andriamanitra noho ny finoana zay zany fa raha ohatra tsy mpinina anankiray mety iseo zany misy zavatra teny voalaza ihany hoe raha ohatra sendra tsy mpinina anankiray dia misy Andriamanitra hoe overy masina izy miny aminao zany hoe anjaranao zay mpino mitondra azy amin'Andriamanitra
zay tena tokony ao anaty sentsika foana zay hoe ho andreo gamba rehefa atao hoan'ny tsy mbola manambady indray sy numéro de feo dia mba lazay mampino hoe anareo rehefa mba mitilitily laza atao vetsaina hoe aoka sampino zany hoe samy rehefa niken'Andriamanitra satria mino le solona masina nataon'i Jesosy tony nasojany samy hafa mihitsy samy hafa ny olona tena mpino sy novan'Andriamanitra ny fiainana sy olona tia fivavahana ihany afaka mandeha am-piangonana ihany mamonjy tadidy bisitra fa le tena novan'Andriamanitra ny fiainana hafa ny valeur ohatsy hafa ny tanjona ny vision samy voarehetra dia zay zany tena tsara dia ireo zay sendra mpino nefa tsy manambady tsy mpino tsy lavin'Andriamanitra fa ozy apôstôly Paoly mitesty hoe fitondrany tenanao an-trano no hitarika azy ianao tsy voatery avy anao ampetrahanao fatory ianao bebako zao zao tsy zay ngamba le izy fa le fiainanao no mitondra azy dia ny tena reny moa mampasitore rehefa nahitanyzany dia na rahabato na ranga no manova azy andreleo no mivazivazitafo mamperitrehitra misy any amin'ny anivizany tsy manony aterina ny tombona natombina ny vava dia alaina fa aveo misy misitsitsitsy manao azany le raha matovady io dia efa tena hoe mana fiangonana ana tia mitompo satria dia mandeha tsy tanotompokely farizaka hoe any an-danitrany a mosahirana io fa tsisy parka ametrahana tomobila naraotrakany vitsinareo fa tsy mila ihany mivona zany fa mivavika io misy ndelah fotsiny miangana sy amanadidy misy afatra vitsivitsy zany miresika tamin'ny testa fa io tapany fahatelo zaratelo atsy efa mianaratsika voalohany hoe fanambadina tamin'ny fahary tsara deo ny zavatra rehetra fanambadina ny fahotana misy fahalavona to miditra deo ny karazana fahotana zany olona maro atsika fa samy nahita maso olona simba to fanambadina satria tsy nanaty dia manaraka indray fanovotana fitiavan'Andriamanitra atsika dia amin'ny texte vakitsika io dia zao misy afatra tiako apetraka ny voalohany ny fahadiovany fanambadiana la pureté du mariage amintsika lehilahy izy mety sarosarotra ihany fa ny Andriamanitra foana fa zany mazota ny tena foana hoe laona ny lehilahy manana attirance ambony ny vehivavy zany tsy sakanavaka mihitsy am'zany fa ny lehilahy zay manaja zavatra disany hoe sambatra izy metsika ihany zany la pratique de la sexualité est réservée exclusivement au couple se fait seulement dans le mariage dia ny hitako amin'ny texte io dia lambana koa ny fanambadiana lambana koa zany fanambadiana na dia fa otrika aza ilay fitenenana hoe monsieur Jean-Claude tsy Jean-Claude eto prenez-vous pour l'épouse Madame Rose Claudine ici présente, oui, monsieur le maire.
simba ny tontolo azatsika ary anjarantsika sy kristiana manaraka zany tokony mijoro vavolombelona tsika mijoro vavolombelona zany hitan'olona foana na tsy mikena izy eo rehefa miaraka fotsiny vaty fantany hoe tena ao le fanambadiana tena izy na comédie fotsiny fatatarakeo tsy teloa ilay afatsivony mahavalaro zovaviko izy zany fantaka izy lavafatatarenao rehefa fa le mandeha manasa pastera le couple zany je vais dire en français parce que c'est passé non pas en Côte d'Ivoire, non pas en Madagascar. Et tout le monde était très heureux de se voir le pasteur. Voilà, le pasteur. Chérie, c'est là, voir le pasteur. Donc, on voit, chérie, je disais, papa, c'est la première fois qu'il me dit chérie à maman. Donc là, des électrons, comme elle dit, timissima scadere, qui vorrei tu di Saint Valentin, tu le ragazzi che le fidanzate le due tentare di realtà, mi tentavano tu, io sono un po' in questi tariffi. Fate un faccio che sono felice, ma della forza. Della giornata in e fanno alla parte jouer ao anaty fanambadiana misy ny fahasambarana. Le vrai bonheur, c'est d'abord dans le foyer. On sera heureux, nulle part ailleurs. Rehefa tsy misy fahasambarana ny fanambadiana, dia tsisy fahasambarana ny toeran-kafa. Dia moa fangaron'olona hoe fahasambarana sy fahafinaretana. Fahafinaretana zany rehefa arahana fotsiny zavatra vidiana ny volo zany.